tafana karatra fandarana vokarany sampana serasera eto amin'ny faritra avakina karatra isaky ny zoma manomboka amin'ny 900 arivo tafana karatra manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy manasanao ampitiavana ihany koa anaraka ny fandarana tafana karatra hatramin'ny farany fandarana tafana karatra izay iarahana amin'ny sampana serasera eto anivon'ny faritra vakina karatra tafana karatra nisehatra ny fampandrosoana avy hatrany amin'ny fiara-miasantsika amin'ireo vondrona avy any ivelany diniana mandritra ny 5 andro etsy amin'ny Royal Palace ny farana tamin'ity andro ny zoma ity ny hoavin'ny faritra vakina karatra amin'ny taona 2022 mitarika ny dinikasa ny AFD na ny Agence Française de Développement miara-miombonatoka amin'ny SIRAD sy ny 2I2S FDIB maroantsana no odiniana mandritra nyty 5 andro ity saika ny odina nanodidina ny resaka sosialy sy toekarena ary fivoarana ny resaka rehetra olona tompona raikitra voatsonga manokana no akakevitra aty Afrika dia imalisy ny faritra vakina karatra ihany no nanatanterahana izao atrikasa izao zava-dehibe ho an'ny faritra vakina karatra izao atrikasa izao satria ranomarina dia ny fifarany ity atrikasa ity dia isy ny kisary voaka ho drafitra fanatanterahana ny fampandrosoana lavitrezaka ho an'ny faritra vakina karatra iray manontolo ny volana aprily 2022 dia efa nisy ny fanadiadiana natao tamin'ny distrika 10 teto vakina karatra ka tokatrano 700 no nahazo na totam-baovao ho fiaingana ny zoma 1 aogositra itimo no ny farana ny atrikasa ho fijery lavitra ho an'ny vakina karatra izany hoe afaka 20 taona izany ary mariana fa atetsy amin'ny Royal Palace eto Antsirabe no nanatotosana izany tafana karatra eo amin'ny fiara-miasantsika amin'ny firenena avy any ivelany zay ihany raha ny antony nandritra ny 5 taona ny fandefasan'ny firenena japonais pilatsaka antsitrapo taty Madagasikara dia nanomboka niverina indray izany ankehitriny tsy diso anjara tamin'ireo faritra mpahazo tombontsoa hafa i vakina karatra ny maraina ny talata teo ary dia tonga nanao fitsidiana tamin'ny fomba feno fanajana ny lehiben'ny faritra vakina karatra ireo delegasiona japonais nanolotra ireto pilatsaka antsitrapo iasa tia vakina karatra ireto ny distrika n'Antsirabe voalohany Betafo ary Antanfotsy amin'ny lalana Ambomandroso no ahazo izany pilatsaka antsitrapo izany ny tarika ireto delegasiona ireto ny mpisolo tena maharitry ny JICA eto Madagasikara Andriamatoa Nishimoto Akira Shiramatoa Kiboishi Aki mpandrindra ny fandaharanasa ny pilatsaka antsitrapo japonais zava-dehibe ho an'ny faritra vakina karatra ny fandraisana vahiny tahaka izao izany mantsy dia mitondra ireo vahoaka amin'ny fisokafana sy ny fivelarana tanteraka hoy Andriamatoa lehiben'ny faritra mandrindra Albert Andrianjanaka ny 4 Jolay no tonga teto Madagasikara ireto vahiny ireto ary efa nianatra ny teny malagasy nandritra ny 70 andro monja izy ireo ny sehatra ny fanabeazana ny fampianarana ny mahandro sakafo ary ny fampianarana asa tanana no ifotorany ireto pilatsaka antsitrapo ireto ny lehiben'ny faritra moa dia vonina ny ifanampy amin'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany ary misokatra amina endrika serasera rehetra mba hanamora izany fifandraisana izany tafana karatra eo amin'izay sehatry ny fampandrosoana izay ihany fa fiara-miasantsika kosa amin'ny faritra hafa ampy ny fampizarana ny traikefa sy ny fahaiza manao ny faritra roantota ny 2 andro voalohany nanaovana ny fitsidiana narahana fifanakalozana teo amin'ny delegation ny faritra vakina karatra sy Menabe FDB ny fampizarana ny fampandehanana ny asa sahan'ny salle OPS teo ihany koa ny fomba fiasa eo amin'ny fanetsehana loaranombola ny faritra roa dia samy manana ny rafitra mpamolavola ny fampandrosoana dia ny GTR na ny groupe de travail régional ho an'ny vakina karatra ary ny CRD ho an'ny Menabe nanana ny anjara toerany teto ihany koa ny serasera ka ny fampizarana ny fomba fiasa ireo lohahevitra ireo dia nodiniana nandritra ny 2 andro voalohany izany no natao dia mba ampahomby ny fiara-miasa amin'ny fandarana samatoy afapo tamin'ny fiaonana ny faritra Menabe lesona ho azy ireo ihany koa ny fizidiana nataony faritra vakina karatra fanampanazavana hoentin'ny sekretera general ny faritra Menabe Bona Idy
ny fifanakalozana zay natao tao zany raha nomena be manokana dia nahazahoanay ataoko hoe traikefa vaovao satria raha tsy resaka tsika na fomba fampidiram-bola ny ataoko hoe ny paikady amin'ny fanatsarana ny fidiram-bola dia azoko lazaina hoe mety efa lasalasa kokoa zany ny any Vakinakaratra raha oharina ty amin'ny faritra Menabe zay mbola misy olana maro zay tsy maintsy arenina fa amin'ny ankapobeny moa zany dia ohatrany samy misy tombony misy lafiny sasany zany dia hoe ny aty Menabe koa nefa lasa loha misy ny lafiny sasany dia any Vakinakaratra no lasa loha ka zay zany no antony hoe nanovana zay fifanakalozana zay mba azahoana fahaiza manao Fifampisarana traikefa sy aizatra no natao nahazo ny anjarany anko i Vakinakaratra ny faritra Vakinakaratra raha teo efa zary lasa fomba ny mandrato fanatsaram-piaramiasa any amin'ny faritra hafa fanampanazavana hoentin'ny DAGT ny faritra Vakinakaratra Andriamatoa Rakotomahandry Timote voalohany ka objectif initial ny fiteny vazaha dia resaka fampandehanana le salle des opérations et des suivis. Une salle des opérations et des suivis tsika teto Antsirabe no tompony izy io nanomboka an'izy io le izy efa ao le trano nareo fa mety mahita le trano ao koa ny fitaovana fa mbola olana kely zany dia hoe ahoana no tena mpamokarana ampandehanana n'ity zavatra ity mba ho araka ny tokony izy ny fandehanana zany na azahoana vokatra tokony izy io salopo zay io dia rehefa nifampidinika tamatoy zany dia zareo niresaka fa ny amin'ny Morondava efa nitokanana ny salopy donc effectivement tonga tany Morondava zahay mijery an'le salopy rehefa tonga tany dia tena mandehany azy ny salopy fa ny salopy any zany mbola tsy tonga n'le étape na stade n'le hoe anaovana coordination des activités sy anaovana suivi des activités fa ny anazy mandeha tsara amin'izao aloha dia niresaka système d'information. Ny andro fahatelo farany ho an'ny délégation avy aty Vakinakaratra dia nentina nanaovana ny tombana ho an'ny fizotry ny asa ny rana tamin'ny matoy hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024 amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 30 isanjato eo ny vita mila pina tosika araka izany ny hafainganam-pandeha rehefa tiana ho tratra ny tanjona tsy haivona trano fa izao fitsidiana miaro fandratoana fahaiza-manao izao dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fiaramiasa ny faritra Vakinakaratra sy ny fandaharan'asa matoy. Akitro ifarana sy avokavoky ny toekareny Vakinakaratra eo amin'ny sehatry ny legioma sy ny voankazo ny commune Ambano ary indrindra ihany koa eo amin'ny fampidirana ny Tambermidy. Tonga ny fotoana amin'ny tanany lalana mirefy 430 kilometatra miala eo amin'ny Vatofotsy mandalo an'Ambano Andrakodavaka ka hatrany Varimena. Raha tsy hivina dia ny 5 Aogositra teo ny filoham-pirenena no nanambara izany tany Morondava nandritra ny zaika be fa enina ny fifilina tsy niandrela tokoa ary fa no tolakandro ny zoma fa 14 ny volana Aogositra iteo dia efa niainga izany asa izany ka vokatry ny fiaramiasa ny faritra Vakinakaratra ny fohy be paritry ny asa vaventy aty Vakinakaratra ary ny kofama no iantoka ny fahavitan'ny asa. Ny tolakandro sabotsy teo kosa dia délégation mafonja ny taroan'ny lehibe ny faritra Vakinakaratra Andriamatoa Andrianjanaka Mandrindra Albert no nidina ijery fotony ny fizotry ny asa. Ny zavatra atao amin'izao fotoana izao dia manarina ireo antotsika hoe point noir na lalana izay faran'izay ratsy amin'ny lalana mampitoy Antsirabe Ambano Andrakodavaka Varimena. Point noir fotsiny aloha no ataontsika tadiavantsika vahaolana ary isorana indrindra amin'izao fotoana izao ny fiaramiasa izay tena ataontsika hoe akaiky sy tena mahafinaritra izay iraisany faritra Vakinakaratra ny KFAMA ary ny direction régionale de publique edoniva amin'ny faritra Vakinakaratra. Tsapa tokoa fa tena tokotelo mamasanandro tokoa satria dia teo ny fifanampiana eo amin'ny lafiny matériel, eo ny fifanampiana amin'ny lafiny fitaritan-draharaha, eo ny fifanampiana ihany koa amin'ny lafiny arabola. Ary tsy vitan'izay ireo anankitelo ireo fa dia mbola eo ihany koa ireo sedra tsy miakina. Tonga manokana amin'izany ny transporteur Bakary Mohamed, ny transporteur Andriamatoa Tina etry amin'ny Tsaraasina Ambavady Magatsika, izay nanome an'ireo ataontsika hoe matériel hitaterana ireo pozolanina rehetra dia ambarinay aloha zany amin'izao fotoana izao ireo ataontsika hoe lalana faran'izay ratsy nefa efa eo amin'ny andalan'ny fampararana
amin'ny anamboarana mihitsy ny lalana izay amin'ny tokony ho izy amin'ny lafiny rehetra dia ho atao aoriana kely izy fa eo ampandaminana tokoa ny fifandaminana amin'ny mpamatsy vola Madagasikara amin'izao fotoana izao. Etsaka ilan'izany dia toy ireny nialana vesatra mataonina ireny ireo tantsaha izay maro anisa amin'iny faritra iny naneo ny afaliany satria afaka hamoaka tsy amin'ny aya ireo vokatra vokarin'ny tanin'ny fanazavana hoentin'ireo tantsaha. Fahasoavana be dia anay satria anay mpamboly dia nkamy io zany rehefa tsy miasa ny kamy io dia tsy maka an'ilay famboly satria rehefa tsy vita ny lalana inona moa ny anaovana azy io koa ohatrany teo manao karaoty anay dia lany ato amin'ny lalan-tapaka dia lany ny vidin'ilay karaoty satria naramana ilay izy. Tena fahorinay zany le lalana sy matapi ary ny eritreritra tsy azo tantsaha fa tena zany tena tantsaha maty ihany fa dia hoe tsy ho tafavoaka mivokatra amin'ity nefa isorana bidibidian'Andriamanitra moa fa namaly ny antso sy ny fitarainana ny filoham-pirenena tamin'ny Morondava dia tonga dia netomboka tokoa ny asa dia tena ampitorana tantsaha zany fa tena mahafaty tokoa fitondram-panjakana fa tsy manao mandresaka fa tena manao amin'izy koa sy manatanteraka amin'ny tenizay natao. Efa antaonany maro tokoa no tsy nisy fanamboarana araka ny tokony ho izy ity lalana ity fa toa vonjy tavanandro ihany no nisy tao ao hanikana ireo tantsaha aza dia zary ny ravitanana fotsiny ihany satria tsy mahaleo sara ny vidin'ny vokatra noho ny afitsoko ireo mpanangom-bokatra nanoloana ny aratsin'ny lalana. Tafana garage. Amaranantsika ny fotoana amin'ity anio ity ny tato sy ny fivoriana fanao isam-bola ny faritra Vakinakaratra. Raha tokony 1 Aogositra lasa teo no nanatanterahana fivoriana fanao isam-bola nataon'ny prefektura sy ny faritra dia nototosaina ny 7 ny volana Aogositra teo. Ny fampitambaovao momba ny fampanantenaina nataon'ny filoham-pirenena mahakasika ny fanamboarana ireo point noir amin'ny lalana miainga eo Vatofotsy mandalo anambano Andrakodavaka mandrapatonga any Farimena miara-miombonatoka amin'ny fanatanterahana ny asa ny foibeparitry ny asa vavety sy ny kifama ary ireo transporteur tsy miakina toy ny transporteur Bakara sy ny transporteur tsara asina. Nampahafantarina teto amin'ireo mpitantana eto anivon'ny faritra ireo lehiben'ny distrikta vaovao eto Vakinakaratra dia ny lehiben'ny distrikta ho Antsirabe faharoa Ramatoa Maheny Manana Ranto, ny lehiben'ny distrikta ny Betafo Paska Rafanomezantsoa ary ny lehiben'ny distrikta Anantanyfotsy Andriantina Ranivo Arsoho. Nampahafantarina teo ihany koa ny receveur ny posta vaovao. Mahakasika ny fifidianana dia totosan-tsakany sy andava ny fifidianana tato anatin'ny faritra Vakinakaratra tsy nisy nanohitohina ny filaminana toy izao ny ben'ny tanàna azo ny antoko politika teto Vakinakaratra ny HVM manazo UM30 ny team 420 ny indépendance misy 110 ny 5 marina 10 bainga 3 mapara ray leader fanilo nahazo 2 izay no ato anatin'ny commune 90 manerana ny Vakinakaratra. Makasika ny serasera dia efa mandeha ny RTV na ny radio télévision Vakinakaratra izy ny fandaharana hovokarin'ny foibeparitra rehetra miaraka amin'ny fandrindran'ny sampana serasera ny faritra Vakinakaratra. Rehefa tonga ihany ny TNT dia azo saina manokana ny faritra Vakinakaratra. Mahakasika ny famatsiana ny angovo dia tokony hibanjina ny fivoarana amin'ny taona 7 ny rehetra satria hitombo avy 3 eo ny orinasa iasa eto ary mety tsy araka izany ny herinaratra misy ka tokony hibanjana izany ny rehetra. Eo amin'ny fampidirana ny loharam-bola ny faritra na ny hetra dia hiezaka hanao vaindohan-draharaha amin'izany ny faritra efa misy raha teo ny fandaran'ny ministeran'ny atitany anao ereria ny Vakinakaratra amin'izany sahanasa izany. Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana dia 70 isanjato ny salam-pahafahana fanadinana CEP teto Vakinakaratra ny taona 2012 ary 7 kosa ny fanadinana BEPC nahatratra 50 sy 700 sy 900 sy rahetsy sy 370 sy 700 tapitrisa ariary ny fanapin'ny fitondram-panjakana ny sekoly EPP tato anatin'ny faritra Vakinakaratra iray manontolo. Ny maître Fram dia efa nahazo ny anjara tampikaramany avokoa izy ireo indrindra ho an'ireo eny amin'ny EPP sy ny CEG. Atreo ary ny fandarantsika tamin'ity androany ity makasitraka ary dia manantenanao indray eo aminay amin'ny fandarana Tafanakaratra manaraka veloma tompoko. Tafanakaratra fandarana vokariny sampana serasera eto amin'ny faritra Vakinakaratra isaky ny zoma manomboka amin'ny 900 arivo.
tafana karatra